Salama daholo ihany ty hanao vidéo fohy kely ty hanampiana antsika hoe ahoana ny zavatra atao raha ohatra hoe misy contenu be dia be ohatran'ireto listy reto eto ohatra par exemple zany tiana aseho ao anatin'ny site webtsika nefa sady accessible tsara daholo sady mora amin'ny naviguer amin'izy rehetrarehetra dia ahoana ny atao? Dia tsy maka lavitra moa zany fa matetika moa zany raha ohatra hoe ohatr'izao ilay site webtsika dia navigation espace kelikely ihany ny atonony eto dia raha manana side-nav tsika raha manana anankiroa aloha tsika dia azo lazaina hoe efa teritery ihany dia raha mbola amin'izy anankiroa mbola misy zavatra information samihafa ao anatiny dia mety ho désorientant ihany. Lazaiko tsy hoe tsy fatao zao fa lazaiko hoe situationnel daholo ny zavatra rehetrarehetra fa mila fantatritsika ny outil eo ampelantanantsika zany sy ny solution rehetrarehetra azo raisina rehefa miatrika problème ohatran'izao zany tsika hoe ahoana ary ny ataontsika zany mba tonga les intuitif ho an'ny utilisateur rehetrarehetra dia tsisy solution noforoniko ho an'ity zavatra ity fa efa avy amin'ny zala manam-pahaizana rehetrarehetra ihany. Dia efa tsikaritrisika koa ary fa mety hoe tsy tonga saina fotsiny tsika indraindray fa ohatra zao tsika hoe mijery atao amin'ny Canva ohatra dia izy tena manana lien be dia be tsy site web aloha ity fa application fa intéressant koa ity implémentation andry zareo eto ity ohatran'ny tiako be hoe tonga dia miova tanteraka ilay contenu en fonction an'ilay catégorie zany fa tsy iny ilay jerentsika fa aty ambony ity zavatra ity ny antsoina hoe méga menu. Dia eto moa izao Canva manokana azo lazaina hoe tena hoe miabuser an'ilay concept mihitsy satria raha be dia be ilay contenu andry zareo dia sady interactif ilay izy ny intuitif dia ianao zany tsy maka lavitra ianao fa ok raha par rapport amin'ny éducation dia afaka tonga dia mbola misy karazana lien be dia be nefa sady important fa over ny distance anao amin'ilay contenu. Dia io zao intéressant be zany mahafinaritra be mihitsy dia zay ilay solution zay dia ohatranahy manokana moa zany zao tamin'ity dia misy implémentation kely mbola andalana zany ato dia ohatr'izay ihany ilay implémentation ato zany hoe afaka misy information be dia be zany afaka hidiranao à partir an'ilay les liens teo dia mbola en travail fa ny nanaovana an'ity manokana zany zao dia tamin'ny alalan'ny Maintine React Next ilay projet dia Next.js dia Maintine dia mampiasa ity fonctionnalité drop down sy target ity dia atao hoe on hover fotsiny dia tonga dia miseho dia manana component vaovao mihitsy zany ianao ao anatin'ilay méga menu anao dia azo lazaina hoe manokatra lalana vaovao zay tsy hoe mamany olana rehetrarehetra akory fa manokatra lalana vaovao dia ho an'ity ka ity manokana zao hitako hoe tena mipetraka tsara ilay izy satria afaka hoe groupenao daholo ilay information rehetrarehetra dia rehefa groupenao ilay izy dia avy eo intuitif ilay izy ho an'ilay olona dia mi-hover fotsiny izy dia afaka manana accès amin'ilay zavatra hafa rehetrarehetra tokony ho accessible ho anazy. Dia hitako moa hoe ny ankamaroan'ny site koa amin'izao efa miditra amin'ilay izy dia tsy hoe rehefa manao an'izay daholo ny olona dia manao an'izay ianao fa ny zavatra mahazatra ny olona dia ilaina omena anazy mba ahafahany mahazo aina kokoa ao anatin'ny site webnao fa tsy hoe handehany na havadiko hafahafa kely mety hoe raha ho ana créativité na ho ana zavatra ohatr'izany mipetraka tsara izay eritreritry izay hoe misy zavatra manokana fa ho ana navigation ho ana accessibilité dia mila isika mijery an'izay zavatra intuitif amin'ilay utilisateur dia mi-implémenter an'izay ho anazy. Izay fotsiny ity vidéo ity dia mino aho fa afaka nanampy antsika.